Ho an'izay taranja iraisan'izay ihany fa eo amin'ny sehatry ny volleyball kosa dia natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny 3 andro ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika ho an'ny sokajy vavavy latsaky ny 12 taona. Ny ekipa pirenena Egypte no voasitra ho tompon-daka tamin'izany. Larana faharoa kosa nisy ny ekipa pirenena Malagasy Papetrano. Ny ekipa pirenena Egypte no voasitra ho tompon-dakan'i Afrika taranja volleyball sokajy U18 zazavavy natao teto amintsika nanomboka ny zoma 7 aogositra teo ary ny farana androany alahady tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Tsy mitsangana. Ankoatra dia isolo-tenan'ny kontinanta afrikanina amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany anampy an'i Algérie sy Tunisie izay ekipa roa tsara laharana indrindra aty Afrika ihany koa Egypte. Fandresena roa tamin'ny lalao roa no azon'ny Egypte tamin'ity fifaninanana ity. Ny andron'ny zoma aloha dia tamin'ny seta 3-0 nandavony an'i Maurice. Torak'izany ihany koa ny andron'ny sabotsy dia tamin'ny seta 3-0 ihany koa nandresen'ny Malagasy Papetrano 5-20, 5-20 ary 5-20. Tombony ho an'ny Egypte ny fananana mpilalao lava ranjanana sy efazaratra miatrika fifaninanana na dia voalatsaky ny 12 taona aza. Tsetsakilan'izay dia hita hatrany ny fahakelezan'ny vatana ho an'ny ekipa Malagasy. Mangony fotsiny mbola tsy faiza miaraka teny ambony kianja. Tsy nisy dikantsony arak'izany ny fandresena azon'ny Malagasy tamin'ny seta 3-0, 5-20, 5-20 ary 7-5 nanoloanan'ny Maurice teo amin'ny andro fahatelo farany natao itolakandro io. Marihana fa ekipa 5 no voalaza fa hiatrika ity kanina U18 zazavavy taranja volley ity tany am-Piandohana. Ekipa 3 ihany anefa no niatrika izany satria tsy tonga i Seychelles sy Algérie. Ho an'ity farany izay efa anisan'ny solo-tenan'ny Afrika amin'ny fiadinan'ny tompon